tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy gasy fandaharana vokariny CRG Madagasikara toana maso amerikanina. Ny ako ny fanoana ny groupe GSM ireo tanora tao Andrenivohitra Antsiranana. Ny hevitry ny mpiain'ny fandarana samy gasy ao Sambava. Ny tafatafa ny fanaovana tamin'ny ben'ny tanànan'ny commune Alakamisy Fianararivo manoloana ny ady ataon'izy ireo amin'ny kolikoly. Ny fanontaniana ho anao mpiaino isan-kerinandro. Andrafitra ny fandarana samy gasy anio ireo. Norora Welarson sy Mampiona Ravalson eto amin'ny fanolorana. Salama tompoko, asainy Menaday ianao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Samy gasy ny vaovao. Nanomboka ny volana Jolay dia efa tena kianja ny groupe GSM gasy sa manovy io nanatanteraka ny tetikasa iombonan'izy ireo. Tsy aivina moa fa ny renivohitry ny faritany Tsiranana no safidian'izy ireo hanatanterahana izany tetikasany izany izay miompana indrindra amin'ny tamberina andraikitra. Ahoana roa ireo tanora izay nahazo fanoanana ary nara-manantsoa nandray ny feo. Barosy anarako avy Morondava fa mipetraka miasa eto Diego Jeune Diego zany fa raisiko hoe Jeune Diego dia agnatin'izay miparticiper any ity resaka redevabilité ity satria eto Diego eto misy anakay eto taniko dia anisany hoe entiko ampivoatra ny Diego izay zavatra zay satria raisiko amin'izay ma Jeune Diego anakay izay dia zay no andraisako anjara amin'ity raha ty. Maromaro ireo fifanana nomeny groupe GSM way tanatin'izay misy thème 10 zany nomeny amin'ny thème hoe redevabilité zay. Ino no hitako hoe tena nanandanja tamin'ny fifanana nomeny tamin'ity volana vitsivitsy zay herinandro vitsivitsy nanomezana an'izay fampizarana an'izay ny atao hoe redevabilité izay. Agnatin'izay redevabilité izay mahitana thème 10 dia izay ny fampizarana amin'ireo jeune izay liana ny participer amin'ny resaka redevabilité izay. Dia tagnatin'izay anisany nandray anjara tao anatin'izay thème izay ny tenanay amin'ny resaka délinquance juvénile. Io ny délinquance juvénile zany anisany zavatra thème iray fahaefatra ao amin'ny redevabilité io. Dia anisany nandray anjara ao ary manampy an'izay le fiofanana ny azo sy mampiatra an'izay fiofanana azo zay. Mitondra ino amin'ny fiainagnanao zay le fampiofanana nataon'ny GSM? Oui, anisany nanova raha zay fampiofanana nomeny GSM zay satria any resaka hoe redevabilité efa hieno andavanandro raisina amin'ny teny gasy hoe tamberina andraikitra fa resaky hieno andavanandro zay indrindra ireo any amin'ny commune tena mampiasa an'izay hoe tamberina andraikitra izay. Fa eo zany vao tena hitako ary azoko hoe zay ke le tena tanjo ny tamberina andraikitra tanatin'izay hoe mety raisiko ohatra amin'ny resaka fandoavana hetra zao anatin'izay redevabilité izay natsapako hoe ka ilaiko izay fandoavako hetra izay satria miverina amiko izay hetra zay ary misy soa hoay fa zay hitako hoe nahatsara ny resaka fifanana nomeny GSM amin'ny redevabilité izay. Rehefa nampin'izay koa sady ma Jeune Diego anakay mipetraka eto Diego zay eritseretiko ary zay koa anisan'ny tanjoko amin'izao ny hitako ny hatsaran'ity resaka redevabilité ataon'ny GSM ity dia tiako mba ampiarina any amin'ny tany misy anay any Morondava agny izay redevabilité tamberina andraikitra izay mba kely azoko ataoko hoe tsy kely izay nomeny GSM zay fa izay be azoko tamin'izay formation redevabilité izay hoentiko anampina ny jeune any aminay sy ireo autorité afaky miara-miasa amin'izay resaka tamberina andraikitra izay. Fifagnana amin'ny groupe GSM Mazazy nisy tatao hoe redevabilité hoe tamberina andraikitra. Tamin'ny redevabilité amin'izay zay nianatra raha maromaro, nisy citoyenneté, nisy gouvernance et transparence, droits économiques et sociaux, après droit ny citoyen zegny, devoir ny citoyen amin'ny fiarahamonigny. Ke nitondra nino aminao fahazahoagna fiofagnana tamin'ny GSM, nino nivoany zegny tamin'ny fiainagna?
naezako droit kentsika zegny izy za koa tsy mahay droit de tsy afaka magnaja lalàgna nitondra hoe fahaizako hoe ty tokony ataoko hoe ty tsy tokony ataoko zay amin'ny fiarahamonina igny zegny amin'ny namako maritrika za. Groupe GSM zegny magnano projet mikasika redevabilité to Diego de nisy inscription de jeunes amizegny après inscription nahazo formation en redevabilité dikan'zegny za hoe ino redevabilité zegny ino aby ny sehatra iaplikeny de karakory atao miaplika izy zegny izy amin'ny ankapobeny de ankoatran'igny amizegny de ny traiter les thèmes les participants amizay baka io nizara par groupe 5 groupes de aveo amizegny samby nahazo formation makasika le thème traité ny groupe tsiraikaraiky amizay baka io. Nino amindreo thème 10 io nandraisanao anjara amin'ny formation amiagna par groupe io? Thème-nay zegny thème fahatelo mikasika relation entre les forces de l'ordre, les autorités locales et la population. Nitondra ino aminao zay fahazahoanao fiofagnana io? Nagnampy fahaizana voalohany indrindra de fahaizana iny zegny le fonctionnement ny vie publique le hoe karakory marina resaka redevabilité zay de en fin de compte zegny redevabilité tsy amin'ny côté-ny fanjakagna fô fa misy koa zegny amin'ny côté-ny vahoaka citoyen tsiraikaraiky dikan'izay zegny redevabilité zegny concerné olo tsiraikaraiky. Ny fiofanana amizay groupe Gasa Imanova GSM taminaka zegny redevabilité midika zegny hoe tamberinandraikitra ke maromaro zay raha ny anaranay tagnatin'ny raha itao ny citoyenneté zegny hoe olo mpirenena vanogno avao démocratie fa etsika rehetra nianatra tagny hoe pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple avao liberté zegny hoe fahafana avao amizay gouvernance karaha igny zegny ny anarany ito. Nitondra nino taminao ino fiovagnana izy taminao après nazahoanao fiofagnana? Après fiofagnana io zegny hitako fa za responsable en tant que citoyen firenenanaka avao amizay hoe maro olo mivolagna fa tsisy développement zegny boka amin'ny fanjakana ambony agny fo satria tsy maintsy miainga boka amin'ny vahoaka madinika zegny anao tsendriky zegny mahay midévelopper nao tompony avao anao commence midévelopper olo hafa ndraiky firenenanao koa tsy zegny ke anao tsy mahay droit ohatra zoti anao tavandra fa rognabo agny fo ampandroso firenena ndre fa tsy hainao anao responsable tokony ampandroso firenenanao koa zegny. Mitety faritra maro ny ekipan'ny Samigasy no safidina ary ireo tanoran'ny lycée ao Sambava hiaraka iain'ny fandarana Samigasy. Tanora maheron'ny 30 ireo tonga niatrika izany. Ahoana indray ary ireo tanora mahaliana anareo ve le fandarana? Eto zao misy Tsilina. Aleo izy tonga dia ataneko Tsilina ianao. Lina. Lina. Ina mahaliana anao le fandarana? Satria magnorigny le fandriampahalemagna amin'ny tanàgna satria amizay malaza fô tsy misy zegny le fandriampahalemagna ary zy zegny fototry raha tanora amin'ny tanàgna misy zay aketo. Ya dia hoarahako le olona mitsokaria. Inona ny tena nahaliana anao tamin'le fandarana teo? Dia mandrisiky ny tanora mba amin'ny fahaleovantegna zegny le fomba mba hiala amin'ny kolokolo zegny mandrisiky ny tanora mba hiala amin'ny kolokolo hitondra ny fandriampahalemana. Ina zao tena nanamarika anareo tamin'le fandarana zay nizaraina teo? Tegna nahaliana zegny mba mahay mifamiala eloko zegny olo satria misy fandriampahalemagna amin'ny Samigasy zegny nahaliana za. Raha mandeha zao iny fandarana iny dia inona ny tena tian'le mpamokatra an'le fandarana ho azo raha mandefa an'izay fandarana izay izy? Inona ny tanjona tiany? Ny tanjona zany mba isiany fandriampahalemana mangarahara zegny eto amin'ny ivon'ny firenena.
Hevitra ray izay inona ny tena tanjona tiany ny fandaran'iny ho tadavina zany mba tonga ny firenena malagasy zegny mba ho ilamina tsara zegny mba tsy ho isy kolokolo zegny ianao zao mety efa elaela teo nanahoana ny endriky le fandarana araky ny nahitako izy te zegny ohatra amin'ny quartier raiky zegny tsy miankina amin'ny polisy na amin'ny zandary zegny mampandamina tanàna fa andresama ny tanàna ao zegny tokony même ray ina mba mpandroso tanàna misy anareo zegny raha ohatra ka hoe ho atsaraitsika amin'ny famokarana ny fandarana iny dia ahoana indray ary zegny hoe azo agnatsara ny fandarana igny mba mifagnameo vaovao zegny le vahoaka zeky le mpitandro filaminana miara-miasa izy reo miara-mientagna mba isian'le fandriam-pahalemana satria fandriam-pahalemana tegna tandrogno amin'ny fandarana ipetsan'ny atao hoe fandriam-pahalemana zegny fa inona zany zao raha aminao ny hoe mahatsara n'izay fiara-miasa ny vahoaka sy mpitandro filaminana hoe ametrahana izay fandriam-pahalemana izay le mahatsara le fomba fiasan'le mpitandro filaminana ndraiky le vahoaka zegny hoe azohagna vokotra mazava tsara be izy tegna azohagna vokotra aingana ka le fiara-miasa satria le vahoaka magnameo vaovao le mpitandro filaminana zay managna fahefagna afaka manambotra le olo mitariky le tsy fandriam-pahalemana igny amizay le tegna vokotra azo tegna malaky tafipetsaka le fandriam-pahalemana raha misy le fiara-miasa amizareo efa madiva ifaraparana ihany noro ny fanatanteran'ny groupe 10 tetikasan'izy ireo efa maramparana ny fifidianana ihany koa sika mampionina ka ampatsehivina teny izao fa ny 20 desambra amin'ny 4 no mifarana tanteraka ny fifidianana na io amin'ny alalan'ny SMS na io amin'ny alalan'ny Facebook midira amin'ny page Facebook projet Samgasika ataovy j'aime izay safidinao amin'ireo groupe 10 na aina vao io na GSM io na pisy io na fanjiry io na mandrava sarotra io fa ankoatr'izay dia toy izao indray ary ny fisafidianana raha ifidy amin'ny alalan'ny SMS ianao tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pisbilder enina amin'ny 20 mianada no aroso tsarainao PNU ilarana 03232 03230 no andefasanao SMS raha isafidin'ny groupe aina vao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1 raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2 raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3 raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4 ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5 Samgasy ny vaovao izy indray ary mampionina no vahiny raisin'ny Samgasy anio Andriamatoa Andrianay Vorakotobe be ny tanànan'ny commune Lakamisy Fianarivo district Antananarivo Atsimindranno iny no raisitsika ato amin'ny fandaharana. Ity commune ity izay manana ny paikady manokana iadina amin'ny kolikoly izay mety hitranga eny amin'ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ireny. Samgasy mandray vahiny. Mandroso tompoko. Ty amin'ny commune Lakamisy Fianarivo 12 kilometatra miala Antananarivo renivohitra no misy anay eto indrindra ny ben'ny tanànany izany commune Lakamisy Fianarivo izany dia Andrianaivo Rakotobe Jean Christian miarabanao ny fandarana Samgasy ho an'ny anio dia resaka mahakasika ny hoe kolikoly sy ny isorohana an'izany indrindra ho anareo hoe tia nivon'ny vondrom-bahoaka paritra ny fandaharana manahoana rera ho an'ny izay commune Lakamisy Fianarivo izay ahoana no ataonareo isorohana indrindra mba tsy hidirana izay kolikoly izay raha ho an'ny eto amin'ny commune misaotra nametraka fanontaniana faly miarabako io mipiano ny fandaharana
ny eto anivon'ny commune ambanivohitra Lakamisy ny Fianarivy moa izay hoe hatramin'izay nitondrako teto nanomboka amin'ny taona toa hoe Desambra 7 sy 4 arivo dia nahazo fiara-miasa tamin'ny ireo mpiara-mombonantoka dia niara-niasa tamin'ny Bianco zany zay amin'ny ady amin'ny kolikoly. Maromaro no zavatra efa fiofanana azo na io nivon'ny mpiasa zany na ny mpanantanteraka sy ny mpanolo-tsaina koa ary. Dia ny zavatra apetraka zany zao eto anivon'ny commune dia ny fangararam-pitantanana. Zany fangararam-pitantanana zany dia misy an'ilay amin'ny teny vahiny hoe standard de service. Dia raha miditra ao anatin'ny bureau zany ianao dia mahita zavatra mibaribary. Ary ny anay moa zany ohatrany hoe nahazo tombony ilay commune Lakamisy ny Fianarivy satria tsy mba bureau tsirairay ny mpiasa fa tonga dia miditra dia mitamba be eo. Dia ny ben'ny tanàna ty amin'ny ilany andrefana ty moa ny adjoint eo anilanilany eo bureau anankiroa reo. Dia ny zavatra rehetra izay atao dia voarakitra amin'ny afisy daholo zany, na ny volaloha io zany na ny faharetany na ny hoe mombamomba ny taratasy ilaina ary efa manao zavatra anankiray. Dia eo amin'ny lafin'ny teti-bola indray zay dia mametraka ny teti-bola aloha ny isa-taona ohatra ny tia ny teti-bola lany tia ny compte mpitantanana tamin'ny taona iny reny zany mipetaka petadindrina daholo ny anay. Dia isam-bolana koa zay manao petadindrina ny vola miditra sy mivoaka eto anivon'ny commune. Dia miezaka ny commune zany mba hoe tsy ho tratran'izany hoe atao hoe sanatria mivava zany hoe kolikoly zany eto anivon'ny commune satria zany zay mba miezaka koa mba hoe ny fangararana no avandravandra amin'ny olona. Na dia ataoko hoe amin'ny lafin'ny fanaovana fotodrafitrasa ary zay dia miara-miasa amin'ny fokon'olona, miara-miasa amin'ny ireo mpiara-mombonantoka mba isian'ny fampatokisana zany amin'ny zavatra atao. Androany moa andro azoma dia misy tetikasa zao ao anaky roa miaingy androany. Dia ny fanarenana an'ilay efitrano-tsekoly anankiroa dia ny fananganana an'ilay hoe toerana ivarotana kogasy legioma biolojika zany eo an-tsena irahana amin'ny tetikasa prodesida. Le efitrano moa zany dia tafiditra ao anatin'ilay hoe teti-bola farombonana. Dia zany zany dia tafiditra ao anatin'ilay efa misy dingana maromaro zany efa vita. Dia misy mpiara-mombonantoka moa mandalo eto amin'izao izay namaly ny antso. Dia vokatry ny olana nefany ara-pahasalamana misy dia ohatry ny emotra ny fidiran'ny mpianatra. Dia tsy afaka namorony ray aman-dren'ny mpianatra araka ilay programma fa zao nataonay hoe andao tomboka ny asa dia rehefa avy eo mifampidinika amin'ilay fandraisana anjara satria ny fandraisana anjara zany efa fantapantatra satria ilay mpiara-mombonantoka efa nandray ny atsasany. Dia anjaranay zany mitady vola ny anaovana ny atsasany. Zany rehetrarehetra zany dia atao anatin'ny fangararana daholo. Dia rehefa azo ny vola dia misy komity zany mitsangana manara-maso ny fitantanana ary ny tolotrasa sy ny tolobidy rehetra amin'izany dia mandalo ny reny fombafomba fahazahoana tolobidy tolobidy na tolotrasa eto anivon'ny commune reny. Dia izay ny tenenako hoe eto anivon'ny commune miezaka mba ho manaraka ny fenitra zany izay apetraka ny fanjakana amin'ny lafiny ara-pitantanana. Raha ny fahitany Andriamatoa ben'ny tanàna azy ahafahana tena hoe manafoana izay sy ahafahana misoroka an'izay kolikoly izay tokoa ve ny fisiana hoe standard de service raha ny eto anivon'ny commune. Raha ny ato anatiny aloha zany dia azo lazaina hoe mety hanafoana hoe fanolana nge matetika dia ny kolikoly koa avy any velany. Misy olona zany izy efa mahay n'io zavatra io dia mety hamandrika anao mpitondra izy amin'ny lafiny maro izay dia mety avy voasaringotra anao amina zavatra tsy mieritriretinao mihitsy. Ary eto zany mila tena mailo de mailo mihitsy amin'ny lafiny ara-pitantanana mihitsy. Omeko ohatra fotsiny ianao kolikoly ve zany zay ny tsy azoko tsony mihitsy hoe famaritana ny kolikoly. Mahita raharaha ianao zao miakatra satria izay samy ben'ny tanàna mifampiresaka raharaha miakatra any amin'ny fitsarana dia inona le izy dia hoe acte de décès nalaina teo anivon'ny commune
de lasa osoka le acte de décès rehefa aveo tsy le avaton'ny commune manovana azy fa misy olona mahay manao acte de décès koa zany any ambadika any de lazaina fa maty le olona velona afahana mivarotra an'le fananany ohatr' zany izy zavatra mitany jerevana nefa tsy avao aminao kory le izy de izay ny tsy haiko hoe kolokolo ve zany fanaovana osokana cachet zany zavatra nitranga daoly eto zao de manova cachet matetika satria mba hiadivana zany misy fandrika napetraka anaty mialatsiny amin'ny teny zany fa manjary fantatra le olona roa indray zany le izy fa misy zavatra petrapetraka zany anatin'ireny de manao spécimen zany zao ny fiadivana amin'izany mandefo zay spécimen zany any amin'ny lehiben'ny district hatrany amin'ny signature ny cachet mba ahafahana hoy misoroka ny zavatra rehetrarehetra mety hitranga satria tsy fantatro ndray manko le kolokolo ndray lasa zavatra tsy haiko mamaritra azy fa lasa ohatrany hoe tena halatra mihitsy zany zavatra nitranga tato amin'ilay zao de nisy boky na acte de décès tsita mipetraka eo nefa de tsita zany hoe misy olona zany tonga ao aminao angalatra an'io ny tiany misy olona any amin'ny commune reny misy tonga ny andanany eo ary zany moa ny tenenina amin'ny ankizy foana matetika hoe atandremo cachet io modirany ianao mitsangana hoe tonga de alainy cachet na sy tonga de siny cachet le taratasiny zany hoe zavatra mitranga ny anivon'ny commune za tsy haiko hoe kolokolo ve zany sahalatra zavatra ohatrohatr' zany zany zavatra mitranga amin'ny commune fa raha amin'ny akapobeny aloha zany nijerevana hoe aty amin'ny commune ambanivohitra ohatry ny alaka misy Fianareva de sarotro ny teny sy ny kolokolo mivantana aty anivon'ny ohatry ny kolokolo zany zavatra tsy azo atao manko no atao zany natao de atsain'olona manao an'ilay izy anao zay manao kolokolo na hoe mena koa ianao hoe misy zavatra atao de tsy maintsy zaho mahazo an'io tsy zay zany manaraka ny fepetra zay apetraka ny mpamatsy volana ny fanjakana koa zay lazaiko hoe mitolo-bidy na tolo-barotra zavatra atao fa ny olona anao fotsiny matetika de le olona indray ny tsy mamaly zay koa zany mila fanabeazana am'le olona ohatra ianao zao maka vidin-javatra ianao mba meo valy ny vidin-javatra aminareo fa zay manao mety hividy-javatra ohatr'zao zay tsy mamianareo fa zay ataonareo fangalana ana fotsiny zany mila fiara-miasa zany misy fandresen-dahatra eo foana ny teneniko hoe raha zay anivon'ny commune de miezaka zay mba tsy ho tratra zay zavatra zay raha misy zay ataontsika hoe fiara-miasanareo amin'ny Bianco de inona ary zay fanohanan'izay sa hoe nanohana anareo izy tao anaty le fametrahan'le standard de service sa hoe inona ny fanohanana hafa natao amin'ny Bianco anareo zany amin'izao zany de misy amin'izao dingana faharoa fiarahana amin'ny tetikasa prodeside zay fatsiany ny allemand volany GZ zany de isy tombanesaka vaovao indray atao de ny dikany zany hoe jerevana aloha zany ny fanatsarana hoentina indray amin'ny atao de tokony mandalo ety amin'ny commune zao mety eo amin'ny volana novembre eo ngamany voalohan'ny novembre na ty faraparan'ny volana octobre ty ny Bianco anao tombanesaka aloha ijeriny zava-misy aloha de efa aveo maminavina inona no fanatsarana hoentina de any amin'ny volana février any angamba zay manao tombanesaka nanahoana indray zay le firosona mitsaratsara kokoa hatrany de zay anivon'ny commune zay isoranay mba nisafidianana anay zany mba ohatrany mba tsy mitsangamenatra ny commune zany am'le izy samy gasy mandray vahiny mandroso tompoko fandraisana ndraikitra lehibe tokoa izay nataon'ny commune alakamisy ny Fianareva izay irina indrindra ihany koa mba ho fianarana ny traikefa tahaka ireny fa hifarana sady ny fandaharana mampionina ity ary ny fanontaniana ho an'ny mpiaino androany iza no heverinao fa ahitana ny larana voalohany amin'ireo groupe 10 izay nifaninana manao ezaka iombonana hitondrana ny fiatsaran'ny fiarahamonina averina fanondrony iza no heverinao fa ahitana ny larana voalohany amin'ireo groupe 10 izay mifaninana manao ezaka iombonana hitondrana ny fiatsaran'ny fiarahamonina ny aina vao ve ny GSM ve ny PIS ny fanjiry sa mandravasarotra misafidy iray ihany ianao amin'izy 10 ireo tahaka izao ny fisafidianana raha isafidiny aina vao dia ny aina vao ohatra ny
avaliko ao anatin'ny SMS. Raha te hisafidiny GSM koa dia ny GSM zany no valiana ao anatin'ny SMS tahak'izay hatrany koa na ny pisy io na ny fanjiry na mandravasarotra arak'izay hisafidinao mpiaino zany. Dia ny 03232 03230 no andefasanao SMS amalinao izay fanontaniana izay. Efa misokatra ny fividiananao mpiaino ireo tetikasa iombonana miompana ny fandriampahalemana sy ny filaminana fiarahamonina. Tetikasa 10 tanterahan'ny groupe 10 mivondronandreo pisbildera enina amin'ny 20 mianadahy no aroso tsarainao mpiaino io. Ilarana 03232 03230 no andefasanao SMS. Raha isafidin'ny groupe aina avao ianao dia alefaso SMS ny IC espace 1. Raha isafidin'ny groupe GSM dia alefaso SMS ny IC espace 2. Raha isafidin'ny groupe PIS dia alefaso SMS ny IC espace 3. Raha isafidin'ny groupe fanjiry dia alefaso SMS ny IC espace 4. Ary raha isafidin'ny groupe mandrava sarotra dia alefaso SMS ny IC espace 5. Filan-kevitra 03232 03230. Raha te hafantatra bebe kokoa ianao ny tetikasan'ny groupe tsirairay dia azonao tsidiana ny site web www.samgasy.mg. Rehefa avy eo ihany koa isika afaka mifampiresaka tsara amin'ny Facebook ny projet Samgasy. Aleo amin'izay ary mampionina ho faranana ny fandaharana. Tsy adinoina hatrany no misaotra ireo mpiaino marobe ny fandaharana. Tsy adinoina ihany koa ny mpiaino mavitrika ao Antsirabe dia i Joachin sy Rivo zany. Norora Welarson sy mampiona Ravalson nolotra ny Samgasy androany Sandanirina no teknisianina. Ny Air Madagasikara trano no mpanohana ny fandaharana. Veloma madinidinga ao amin'ny heriny indray eo. Veloma tompoko. Samgasy. Fandaharana afaka search for common grande Madagascar. Toana maso américaine. Samgasy, iray tanàna, iray viny, miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.